Alleloia, miarabantsika rehetra amin'izao andro marainan'ny alatsinainy 15 ny volana jona izao ary tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary kasika ny fonao sy ny sainao mba ahatakatra ny tenin'Andriamanitra androany. Ny lohahevitra izay diniantsika amin'ity volana ity dia mbola mampatsiahy hoe ny fanjakan'ny lanitra ary ny lohateny androany dia ny hoe ny sain'i Kristy amin'ny fotoan-tsarotra. Ny sain'i Kristy amin'ny fotoan-tsarotra. Isika rehetra mantsy dia tsy maintsy mandalo ary na mety hoe efa nandalo ary mbola andalo fotoana mahafinaritra ary eo ihany koa ny fotoana manahirana. Rehefa pon'ny lanitra ianao, izany hoe rehefa kristianina ianao satria Kristy ny mpanjakanao, dia mila fantatrao ary mila anananao ny sain'ny mpanjakanao, dia ny sain'i Kristy izany. Izay mahatonga ny Paoly nanoratra an'ity hoe aoka ho aminareo izao saina izao dia atao amin'i Kristy Jesosy koa. Teny hitantsika ao amin'ny Filipianina 2:2-5. Averiko, aoka ho aminareo izao saina izao dia atao amin'i Kristy Jesosy koa. Amen. Nanoratra an'izany teny izany avy tany am-ponja i Paoly. Tsy hoe fanoharana ilay fonja fa tena tao anaty fonja romanina izy. Izany hoe voafatotra ary niatrika ny mety hoe ho famonoana ho faty mihitsy na condamnation à mort anazy izy. Avy tao izy nanoratra hoe aoka ho aminareo izao saina izao. Ny fananana ny sain'i Kristy dia tsy zavatra ilainao rehefa mandeha tsara iny fiainanao iny ihany. Tsy hoe rehefa mandeha tsara ihany ny fiainana. Fa izao ny sain'i Kristy dia mahery vaika sy tena ilaina indrindra rehefa miatrika toe-javatra izay toa tsy takatry ny fahafahan'olombelona. Amen. Mety tsy takatry ny fahafahanao, mety tsy hainao atao, eo ny tena ilaintsika ny sain'i Kristy. Amen. Raha nisy olona mantsy nanana antony eritreretana hoe fangidiana, tebiteby na fiarovan-tena dia i Paoly izany, satria teo amin'ny toerana nisy anazy, amin'ny situation nisy anazy dia tsy mora. Nefa ny teo izy dia nisafidy ny sain'i Kristy. Amen. Ary araka ny filazan'i Paoly azy eo amin'ny Filipianina 4 dia izao ny saina tahaka ny an'i Kristy dia miavaka amin'ny zavatra anankitelo. Reto ny mampiavaka anazy. Voalohany aloha misy fanindren-tena. Faharoa mitsinjo ny hafa. Ary fahatelo matoky tanteraka ny fotoanany rainao izay any an-danitra. Izany hoe manetry tena ianao ary mamerina ny voninahitra rehetra ho an'Andriamanitra. Amen. Fomba fisaina n'izao tontolo izao mantsy, rehefa eo ambany fanirena na olana anankiray dia lasa miaro tena ny olona. Tsy mijery ny tombotsoan'ny hafa fa mifantoka amin'ny tenany ihany. Ary mandeha araka ny saim-patany fotsiny. Izany ny fisaina n'izao tontolo izao. Indray mety itsika mihitsy ary ny tafalatsaka ao anatin'izany. Fa izao ny sain'i Kristy dia mifanohatra amin'ny fisaina n'izao tontolo izao. Alleloia. Ny ahatonga antsika anana ny sain'i Kristy dia tsy amin'ny herintsika na hoe amin'ny herin'ny sitrapontsika, fa noho ny fanahy masina ary ny firaisantsika saina ao amin'ny Kristy. Amen. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia lasa azonao hidirana tsara ny fomba fisainan'i Kristy. Alleloia. Korintianina 1:2-5 ihany koa dia manazava tsara mihitsy hoe manana ny sain'i Kristy itsika.
Zany teny izany tsy hoe teny faniriana fotsiny fa fanambarana ny zava-misy ara-panahy mihitsiny izany. Amen. Izany hoe azonao fantarina izany ny fomba fisainan'i Kristy, na azonao atao tsara izany miaina amin'ny fomba fisainan'i Kristy, fa tsy voatery ianao handeha ara-nofo. Amin'ny fotoany tsarotra indrindra, rehefa hoe misy fotoany tsarotra indrindra ireny izany eo amin'ny fiainanao, mety misy ny olona mahasosotra anao, mety misy resaka manahirana, mety misy vaovao izay tsy mandeha araka n'izay nokasainao, dia izao mijanona ianao dia manontany hoe ahoana no fisainan'i Kristy momba n'izany zavatra izany amin'izao fotoana izao. Tsy ny fihetsem-pon'i Kristy fa ny fomba fisainan'i Kristy. Izay fanontaniana tokan'izay dia manova ny zavatra rehetra. Amen. Omeko ohatra anankiray ianao. Ohatra hoe vokiana tsy ara-drariny eo anatrehan'ny mpiara-miasa aminao ianao. Vokiana ianao tsy ara-drariny. Amin'ny ara-nofo dia izao ny zava-misy. Lasa hiaro tena mafy ianao. Lasa hanapirofo ianao fa marina ianao. Fa taddio anefa fa izao hafa ny fihetsiky ny sain'i Kristy. Tsy voatery valiana daholo ny kiana rehetra. Amen. Nisy fotoana Kristy teo anatrehan'i Herôda. Tsy voatery novaliana Herôda. Tsy voatery hovalianao daholo ny kiana rehetra. Tsy voatery hoe tsy maintsy miaro tena foana ianao. Fa izao ny zavatra azonao atao. Mivavaka mangina ianao ho an'ilay olona manakiana. Ary mahatokony rainao ianao any an-danitra hoe izy mahita ny rariny sy ny hitsiny na dia tsy hitan'ny hafa aza. Amen. Mahatoky anazy ianao apetraka ho tanteraka eo am-pelantanany ilay situation. Amen. Raha misy fotoana tsarotra mantsy na zavatra manahirana iainanao, dia izao alohan'ny hamalianao dia miato kely mandritra ny 5 sekondra ianao dia manontany tena hoe raha Kristy no eto, inona no lazainy, inona no ataony. Rehefa voavalinao izay araka ny tenin'Andriamanitra dia izay ianao vao manao dingana. Amin'izay tsy avy amin'ny fahatsapana ara-nofo no anaovanao dingana fa avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mino aho fa takatra ao izany tenin'Andriamanitra izany ary lesona izany. Andaontsika hivavaka. Jesosy io, te hieritreritra tahaka ny fisainanao aho. Rehefa misy zavatsarotra, aoka ny fahendrenao ny loharanon-karena ho aho, fa tsy ny faniriako. Omeo ahy ny fifantohana amin'ny hafa rehefa teo ty tena iny aho. Omeo fanetretena aho rehefa te hiaro tena. Ary Tompo, omeo fahatokisana anao aho amin'ny zavatra rehetra. Sa mivavaka izany Tompo aho, dia angatahako miaraka amin'ny herin'ny fananao masina. Ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa izay teny fohy androany izay nahakasika anao. Manana ny sain'i Kristy ianao zanak'Andriamanitra ianao kristianina ianao. Zany kristianina zany dia manara-dian'i Kristy, misaina tahaka an'i Kristy ary Kristy dia mpanjaka any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary ianao dia mponiny lanitra, manana fisainany lanitra ianao. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrampona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Manome fotoananao rapitso indray talata 9 ny volana Jona ary ampitiavana be lehibe tahian'Andriamanitra ianao.